Savy d'une option tinao am Blue Line TV am vidiny Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. La vache qui rit. Tontolo andro feno sambarana. Manolotra anao ny vaovao. Raha tianao hanaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tonga fa mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Itolakandro tamin'ny efatrora vao nampiantso mpanao gazety ny procureur de la République miezaka nanaditeny sy nanilika ny andraikitra tamin'ny fitsoahany Osina Arfany tenany izay natria ny directeur de la police judiciaire. Nandritry ny fionana farany teo amin'ny mpanao politika sy ny seni tenenany sana Androany Maraina no nezahan'ny seni nandresy lahatra ny mpanao politika fa tsy antony tokony hanemorana fividianana ny tsy faharisian'ny mpifidy. Andiny ny vitsivitsy ao an'ilay lalàna amin'ny feny zone économique spéciale no tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana araka ny fanapa-kevitra navoaka ny HCC omaly. Lafo ny fifehezan'ny fananantany sy ny fitantarana ny ZES no isany tsy mifanaraka amin'izany. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ary miaina ao anaty tahotra sy tebiteby isan'andro ny vahoaka. Hatreto anefa tsy hita mazava ny paikady izay hoentin'ny mpitondra fanjakana ahafahana mamerina ny filaminana. Maresaka iraisam-pirenena olona ny mpifindra-monina ao Calais Frantsa mitaky ny fanavaozana ny fanekena tany Touquet izay nosiniavin'ny firenena frantsay sy britanika ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Nadinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vamanazanao anaraka ny fampalalam-baonkolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao raharaha Osina Alpha. Io tolakandro tamin'ny efatrora vao nampiantso mpanao gazety ny procureur de la République niezaka nanady tena sy nanilika ny andraikitra tamin'ny fitsoahana ny tenany izay natria ny directeur de la police judiciaire Yandra Arson. Nampiantso mpanao gazety tolakandro ny procureur de la République izay notro ny directeur de la police judiciaire Tetsanotsy nanome fanazavana momba ny raharaha Osina Arfa nanadio ny ministry ny fitsarana sy ny tenana izay tonotonony ity teratany frantsay nandositra ny fonja ny tanàna teto Madagasikara ity ny procureur de la République ary nanilika andraikitra arahintsika toy izao. Manaiky koa ny amin'ny hitanareo le hoe io moa zany ny tena zava-dehibe sy le mitsoka. Ny 14 décembre 2017 dia nivoaka ny fonja voalohany izy noentina tao amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrianavalona. Minisitra no nanao an'io no ny tatitra natao médecin chef 28 décembre 2017 nivoaka ihany izy tao amin'ny Ashira dia avy eo noentin'ny zareo tao be filatarana dia avy eo noentin'ny teny polyclinique. Ireo zavatra ireo ireo fandehanan'ireo dia tsy nisy mihitsy autorisation aveza sy aveza fa tena hevitra le pénitentiaire mitondra azy. Za mieritreritra zany za tsy miteny tao ministre fa teo amin'le teny'le médecin chef tareo médecin chef nao ao amin'ny fonja no tonga ao aminao nitaraina tsy mihinan-kanina ny inona moa ny teneniko teo ny tentative de suicide ny fimenomenonany zareo maso-pirenena tompon'le olona zany eny mety nandrisika an'ilay
médecin chef na tonga tamin'izao raha nambarany contrôleur général de la police Andry Anirina Alain Bruno, directeur de la police judiciaire, tamin'ny mpanao gazety nandrindro valandresako ihany koa fa olona efa nigadra tamin'ny Frantsa io Sinina Arfa izao nisandoka ndraikitra ho mpanolotsan'ny filoham-pirenena noentina nakana vola be tamin'olona teto Madagasikara izao. Saingy rehefa nanontaniana izy ny amin'ny visa izay nidiran'ity teratany frantsay ity teto Madagasikara dia toy izao no navaliny. Visa inona zany nentiny niditra teto tokoa? Niditra teto aloha passeport mihitsy eto ambanimasoko fa misy visa nidirany teto tamin'ny taona 2015 tamin'ny août 2015 izy nitonga teto fa satampo niteny hoe visa inona satria teto ambanimasoko le passeport. Nanda intelo ny fandraisan'ny vola ho fahamanany ho Sinina Arfa ny procureur de la République. Tamin'le Parisien TV izy tompoko le niteny an'le hoe ianao sy ny ministra le nandray vola marina ve zany sa tsy marina? Tsy marina zany. Tsy marina zany. Tsy marina zany. Zao no teneniko aminareo. Milaza izy hoe nandray vola be zay vola be zany vola be. Taiza ny nazahoan'iny vola? Izy ireny teto hoe teto Madagasikara izy nilaza fa tsy nanam-bola fa bloqué tao amin'ny polisy iny vola ny hatramin'izao hoe rovalisy be ny volany ao hoe marina zany rovalisy be ny volany ao. Toy izao kosa nambarany masovon'ny Frantsa eto amintsika momba ity raharaha ity. La France par rapport à l'affaire Houssine Arfa actuellement qui s'est coupée. Non. J'ai vu, je vais dire deux mots sur le sujet. Alors, sur ce sujet, la France a respecté depuis le début la souveraineté de Madagascar et l'indépendance de sa justice. Aujourd'hui, cette affaire est entre les mains à la fois de la justice malgache et de la justice française. Et je pense n'avoir rien à ajouter sur ce sujet. Merci. Amin'ny mpanara-baovao sy ny mpahalalana na inona fanadiova-tena ataon'ny tompon'andraikitra voatonontonona amin'ity raharaha ity dia tsy andraikitry ny ministry ny fitsarana velively manome avis favorable amin'ny famindrana toerana na fitsaboana ny voafonja iray. Raha tsy aivana mpanolotsaina roa amin'ny filoham-pirenena izao no efa nahiditra amponja dia Ramatoa izay mamonjy Claudine sy ity Sinina Arfa ity. Manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fa ny mpitsara Imbika Erlazy miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Fa miarabanao koa. Hitantsika teo reny ny raharaha ho Sinina Arfa izay mafana be amin'izao fotoana izao amin'ny mampitsaranao zany hoe mpahalalana hitanao normal ve reny procédure hoe namindramindrana anazy reny ahoana fijerinao anazy? Raha araky ny lalàna aloha zany dia hita hoe na dia la voalaza zany fa narary izy fa misy tsy mazava ihany zany le procédure narahany satria sady aingina dia aingina le procédure no tokony hafa zany tokony andraikitra nandray fepetra tamin'ireny zavatra ireny. Raha antsika mahafantatra moa fa satria mora zany ny zavatra nisy dia afaka nitsoka soamantsara izy zany taoriran'izay zavatra rehetrarehetra zay. Ozy izy anao hoe misy tsy normal inona zao ny hitany hoe tsy normal raha fijeriko anazy hoe ahoana ny hoe mpitsara no manome aval sony tonga ahoana tonga ny amin'ny ministerany izay aval zay. Raha ny tena tokony ho izy aloha zany dia tokony ny mpitsara izay miandraikitra ny dossier moa zany no manao soni an'ireny hoe autorisation de transfert sy ilay hoe autorisation hitondrana azy matetitetika moa zany any amin'ilay toeram-pitsaboana. Tsy fantatro moa hoe araky ny voalaza moa zany dia Ramatoa lehibe ny fampanohavana no ny andraikitra n'ilay dossier fa azadiny fa efa condamné zany ilay olona iny dia rehefa condamné zany izy dia ny tokony ho izy dia ny any amin'ny fonja koa moa zany no manao an'izay pitsopitsony rehetrarehetra izay zany. Amin'ny mahakasika an'iny raha iny hatrany hoe ahoana ny kosa ny asan'ny fitsarana amin'iny raha fijerinao anazy satria raha fijerena azy amin'izao ratsy tarehy mihitsy ny fitsarana na eto toerana na any ivelany fitsarana malagasy. Tena ratsy tarehy fitsarana malagasy satria na dia hoe ny olona sasantsasany moa zany lehibe ao amin'ny fitsarana no voatontoiny amin'iny dia ny mpitsara rehetra sy ny fitsarana mihitsy zany matsara ho voasipotaka ary ilay izy zany tsy vitany hoe eto Madagasikara reny zavatra reny fa dia tena hoe miela erak'izao tontolo izao mihitsy
ary voalaza zany fa na dia hoe gadrany tsoaka moa zany ny fandraisana n'iny olona iny a dia tena hoe nilaza izy zany fa tena misy ilay kolikoly eto Madagasikara ary misy tena hoe azo atao mihitsy zany zay zavatra izay tokony ary tsy maintsy averina ny asan'ny fitsarana ny tokony anaovana an'izay dia ireo tompon'andraikitra voateniteny anatin'ilay raharaha zany a tokony mitondra fanamariana izy tokony mitondra fanazavana hoe inona ny tena zavatra nisy marina hoe androany moa zany nisy an'izay hoe conférence de presse conjointe natao ny fampanoavana sy ny tao amin'ny police judiciaire izay ny fond dossier moa tena voalaza fa iny moa zany tsy dia hidirana satria izay ny zavatra nisy ajaina ny didim-pitsarana fa le tena mahagaga zany tena tokony hazavaina mihitsy hoe inona moa zany voalohany indrindra no tena natongavany ny olona iny teto manarakaraka an'izay zany ahoana marina moa zany izy daholo ny olona voakasiky ny fandraisana fanapa-kevitra voalohany indrindra tamin'ny famindrana azy sy ny famoahana azy nandeha tany amin'ny toeram-pitsaboana ary indrindra ahoana ny fomba nafahany zany nitsoka teto Madagasikara izay zany tena tokony atao faharoa manakaraka an'izay zany a dia tokony mitory ihany koa ny fanjakana malagasy na ireo olona izay mahatsara ho voahosom-potaka satria tena hoe fanalam-baraka ampahibe maso ireny zavatra reny raha heverina ho tsy marina dia tokony misy fitoriana koa izay akoatra n'le mandat d'arrêt international izay nalefa satria heverina fa ho gadra nitsoaka zany izy dia tokony ho averina eto Madagasikara hiatrika n'le famonjana azy. Ojerentsika kaikany mahakasika an'io raharaha Osinina Arfa io manano loatra anao mandalo eto amin'ny plateau an'ny Cool TV moa zay zao hoe anontany anao hoe azonao hazavaina kokoa ve amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana an'izao hoe mahakasika le article 20 ny cybercriminalité sy ny code de la communication médiatisée. Saotra betsaka aminao amin'ny fanontaniana satria période préélectorale zao a maro ny fanehoan-kevitra na ny fanehoan-kevitra ny olon-tsotra ary indrindra moa zany fanehoan-kevitra ataonareo mpanao gazety tokony ho arovana zany zay satria mazava ny misy an'le hoe liberté d'expression ho an'ny sarababe bahoaka fa misy koa zany ilay liberté d'informer zay tokony ananan'ny mpanao gazety raha mikasika an'le loi sur la cybercriminalité zany a tamin'ny 2014 nivoaka io lalàna io tamin'izay zany ny article 20 dia mikasika ny injure moa mazava tsara fa nisy zany famonjana sy nisy an'ilay hoe peine d'amende tamin'ny 2016 nefa zany dia nitondrana fanitsina ny article 20 tamin'le loi sur la cybercriminalité dia nilazaina fa nesorina tao zany ilay famonjana fa le peine d'amende sisa ny loi sur la cybercriminalité moa dia mazava fa mikasika ny heloka izay heverina ho natao zany anatin'ny tambanjotra nivoaka taty aoriana nefa le code de la communication médiatisée amiko zany mahatonga mbola navoaka io na dia efa nisy le loi sur la cybercriminalité dia tena mahakasika ny mpanao gazety indrindra zany ny code de la communication médiatisée tao zany dia niady mafy mo ianareo rehetra fa dépénalisena daholo zany ny infraction izay nieritreretina fa mety ho ataon'ny mpanao gazety mariako etona zany fa voakasika daholo ny fandrarana fanaovana gazety na antsoratra io na amin'ny aina aman-jero otranytony na koa zany any amin'ireny tambajotra rehetra ireny ka tena tokony ho avahana mihitsy zany ary amiko manokana tokony tsy ho ampiarina amin'ny mpanao gazety izay neverina fa honanao eloka zany ny loi sur la cybercriminalité fa tokony code de la communication no miatra ary io koa raha tena vakitsika tsara ireo lalàna anankiroa ireo misy andiny mitovitovy ao mitovitovy mba tsy teneny hoe tena mitovy mihitsy ka ny anton'izay zany dia hoe tena miantraika any amin'ny olona tsotra le cybercriminalité fa tena ho an'ny mpanao gazety zany le code de la communication. Ankahitrany ianao na miany izay fanazavana izay saotra anao vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao dia misaotra indrindra koa tamin'ny fandraisana. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia nandritra ny andro fahatelo farany tamin'ny fionan'ny mpanao politika sy ny seni teny nansana Androany maraina no nezahan'ny seni nandresy lahatra ny mpanao politika fa tsy antony tokony anemorana ny fifidianana ny tsy faharisehan'ny mpifidy. Andro Arson.
manoloana ny aya izay napetraka ireo mpanao politika niatrika ny fionana tamin'ny CENI momba ny drala 2024 na ny révision annuelle de la liste électorale fa tetika anemorana na anafoanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taon'ity ny fiantsony CENI azy ireo 13 andro mialohan'ny hikatonany fanatanterahana rala dia nanome izao fanazavana izao ny filoha-levitry ny CENI Rakotonarivo Thierry. Tsy azo sokajiana ho antony tsy azo anoarana ka hilazana na handraisana fanapahan-kevitra ampiemorana na anafoanana ny fifidianana ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana anatin'ny lisy mpifidianana eto Madagasikara. Ny antony dia satria no ireto zavatra manaraka reto voalohany dia tsy misy aloha ny lalàna milaza fa tsy maintsy misoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana ny olona feno vola-20 taona. Zany hoe tsy voatery, tsy obligatoire ny fisoratana anarana amin'ny lisy mpifidianana. Tsy misy ny lalàna milaza fa tsy maintsy izao tapitrisa na izao tapitrisa no isan'ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana izay vao azo tanterahana ny fifidianana. Ny zavatra hany mety ho antony ahafahana mampiemotra na manafoana ny fifidianana eto Madagasikara dia ny hoe raha ny antsasa manila ny biro-mpifidianana no tsy afaka ny fidy, tsy tontosany ny fifidianana dia foana ilay fifidianana ary ahemotra amin'ny fotoana manaraka. Ny farana androany tena nasany ity fionana naharitra 3 andro teo amin'ny mpanao politika sy ny CENI ity. Fionana izay nangatahany CENI fiara-mientany rehetra amin'ny famporisiana sy fanentanana ny olom-pirenena feno 20 taona ny mihoatra mba hijery ny lisy mpifidianana ary soratra ao anatin'izany raha toa ka tsy voasoratra ao. Fionana ihany koa izay nanasongadina ny mpanao politika fa tsy olana teknika no mahatonga ny mpifidy tsy maharisika amin'ny fisoratana anarana an'ity lisy mpifidianana ity fa olana ara-politika. Ohatra amin'izany ny mbola tsy nivoahan'ny daty marina anaovana ny fifidianana. Fifidianana inona marina no hatrehina, inona no votoatin'ny lalàna ifeny fifidianana. Fanontaniana maro tsy ahitam-baliny toy izany no ambaran'ny mpanao politika fa sakana ataony mpitondra ka mahatonga ny olom-pirenena tsy rototra amin'ny fisoratana anatin'ny lisy mpifidianana. Andiny vitsivitsy ao amin'ilay lalàna mifeny zone économique spéciale no tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana araka ny fanehoan-kevitra navoaka ny HCC omaly lafy ny fifehezana ny fananantany sy ny fitantanana ny ZES izany. Mioramatra. Nivoaka omaly ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mikasika ilay lalàna mifeny ZES na ny zone économique spéciale. Lalàna laharana fa 17 tsipika 320. Araka io fanapahan-kevitra io, andininy vitsivitsy ao amin'io lalàna io no tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Isan'izany ohatra ny andininy fahaenina fa 17, 730 ary ny andininy fa 220 andalana faharoa. Raha ny lalam-panorenana ohatra no jerena, lalàna no tokony fehezana ny resaka fananantany ao anatin'io ZES io. Izany hoe lalàna no tokony feny izo sy ny adidin'ny olona mampiasa tany eto Madagasikara. Tsy izany anefa no voalaza ny andininy fahaenina amin'ilay lalàna mifeny ZES. Ny lalàna ihany koa no tokony hamaritra ny velaran-tany kely indrindra azo ampiasaina amin'io ZES io. Ankoatr'izany, tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ihany koa ny andalana farany amin'ny andininy fa 17 amin'ny lalàna mifeny ZES. Izany hoe fa efa mpanjakana iray mahaleo tena na ilay antsoina hoe autorité administrative indépendante no isokajina ilay rafitra hatsangana hitantana ny ZES izay antsoina hoe autorité de la zone économique spéciale. Tsy fantatra mazava ao anatin'ilay lalàna ihany koa etsakilany ny fomba hanendrena ireo mpikambana ao amin'io AZES io sy izay mety ho firafitry fahefana mahaleo teny io. Firaisamonim-pirenena, solo-mavambahoaka avy amin'ny antoko-panohitra, mpamatsy vola irasam-pirenena raha tsy ahivina no efa niady sy namoaka ny heviny mikasika ny lalàna mifeny ZES hatramin'ny nambola-volana izany. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa lafiny maro ao anatin'ilay volavolan-dalàna no mila fanitsina mba hisian'ny tombotsoa ny vahoaka malagasy, ny fanjakana ary ireo mpampiasa vola vahiny. Tsy manome vahana ny mpampiasa vola ihany koa io lalàna io raha ny fanamarian'ny FMI amin'ny sehatry ny fanamorana ny hetra. Murungana ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ary miaina anaty tahotra sy tebiteby isan'andro ny vahoaka hatreto nefa tsy hita mazava ny paikady izay hoentin'ny mpitondra fanjakana ahafahana mamerina ny filaminana ka eto Andriatsilavo. Mirongatra ny asan-dahalo sy ny fanafiana amin'ny tapedina manerana ny nosy. Miaina ao anaty tahotra sy ny tebiteby vokatra izany ny vahoaka na any amin'ny tontolo ambanivohitra na an-tanan-dehibe. Ny zava-misy araka ny fahitany mpanara-baovao manome ohatra ho an'ireo mpanao asa ratsy ny fihetsiky ny mpitandro filaminana eto amintsika.
omaly ohatra tokony ho tamin'ny anora sasany ariva nirefotra ny basy teny an-tanymena jiolahy misa enina nitondra moto mirongo basy no nakankeriny ilay karana tompony kalidasy. Raha ny fitantaran'ireo tena toerana nanatry maso ny zavanitranga mampatsiahy ny fihetsika ny mpitandro filaminana tamin'ny raharaha Lanto Rakotomanga ny taona 2024 ny zavanitranga novakiana tamin'ny vodibasy ny fitaratra ilay fiara nalaina ny mpamily tao anatiny. Tahaka izany ihany koa no nitranga teo an-tanymena novakin'ireo jiolahy tamin'ny vodibasy ny fiaran'ilay karana navoaka ny keriny ary nampiakarina teo ambony moto. Ny zava-misy sy ny fihetsika tahaka izao no akan'ireo mpanao asa ratsy lesona. Tsy magaga araka izany raha mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Nahazo lesona ireo mpanao asa ratsy izay efa manana fitaovam-piadiana sy basy mitovy amin'ireo mpitandro filaminana ihany koa. Ankoatr'izay, tsy hita soritra ny finiavan'ny mpitondra hametraka filaminana. Tsy misy paikady mazava amingorana ny fototry ny olana. Ohatra amin'izany ny fiparitahan'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika, ny famoronana asa, ny fanabeazana, ny fiarovana ny zoma olona, ary indrindra ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ho afaka miary sy miaina amin'ny mpilaminana. Tsy nandreny vohitra ihany, fa indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra izay efa miroso amin'ny fakana-keriny sy ny fanaovana takalonaina ihany koa ankehitriny. Fanontaniana mipetraka manoloan'izany teny hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny firenena mandroso ka hiakatra ny farim-piainan'ny vahoaka manoloan'izany ny filaminana izay tafiditra ao anatin'ny laharana faharoa ao anatin'ny mahaolona ny olona aorian'ny sakafo, fitafiana, torimaso sy ny maro hafa. Tondray anaraka dokavarotra isika mialohan'ny jerentsika mahakasika ny hetsika izay saika ho ataon'ireo miaramila amin'ny sotronoana amin'ny sabotsy ho avy izao izay tsy nahazo alalana eo amin'ny koa ny tontolon'ny kitra izay nahaton'ny fifan'ny fikarakarana ny fifidianana izay ho filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Rehefa avy eo ary. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera, tena leo mba omena toerana voatokana foana ny mpivoaka sy ny tsoky olona rehefa ao taxi be. Miala nosy, aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoka, mba raisikely ty olona manana fahasembanana ara-tsainy ty sofera aloha fa sahirana izy ary. Ndao ifanampy, ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche molle fixe. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. La vache qui rit sady matsiro mampazoto homana ho fafinaretan'ny ankohonanao. Misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit tontolo andro feno hasambarana. Tia, tele anel tia. Misy dessin animé amin'ny live foana. Nena Tounami. Manay a, manaraka tele na fellation passion TV. Tsy nena mijery documentaire be tape. Tala koa mijery foot. Teteli sambisa. Sans Blue Line TV daholo eny izany ny tele anareo trano e. Savy ny option tianao amin'ny Blue Line TV amin'ny vidiny 3 alina. Fanatanjahantena, fialamboly, sary mihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana, vaovao maneran-tany, tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Miaraka amin'ny Telma mora hoanina ary arisan-tsekondrana aiza n'aiza misy ahy eto Madagasikara. Tsy mila zone Telma, safidiko numéro 1 malagasy.
Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika tsy ekena ny fampanginana ny raha Antsakabary hoy ny anivon'ny CNIDH. Hidiny fotony tsy oely izy ireo anara-maso akaiky ny fanadadiana sy ny fanonerana ny trano sy ny fananan'ireo mponina ny ravana sy ny dorana efa oeritaona izay fanadiny Gaeton Andriatsilavo. Ny volana Aogositra 17 tany Antsakabary, niezonezona ny fanambarany ministry ny mponina tamin'ny vahoaka tany an-toerana fa efa vita ny fanadidina natao ireo mpitandro filaminana miisa 70. Tahaka izao raha tsy ivona ny kabarin'ny ministry ny mponina Ontina Real tamin'izany fotoan'izany. Efa vita tamin'ny 29 volana Aogositra teo, izany hoe mbola vao herinandro lasa zay no nahavitan'ny fanadiadiana an'ireo mpitandro ny filaminana 70 zay nanatanteraka ny iraka taty Antsakabary tamin'ireny fotoan'ireny ary dia hoentina eo anivon'ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoan'izao. Ilazana amintsika hoe tsy mipetra-potsiny akory ny fitondram-panjakana fa misy dia misy tokoa ny fanapahan-kevitra raisina sy ny fandraisana andraikitra manoloana ny zavatra nitranga teto amintsika teto. Nandray andraikitra tokoa ve ny mpitondra fanjakana raha toka iray taona teo aorian'ny tranga tany Antsakabary tsy mbola nisy vokany ny fanadihadiana natao. Afaka manantena fiovana ve ny vahoaka malagasy raha izany no fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana? Aiza ny fisamborana sy ny fanameloana ireo navanana ny loza ka nampijaly ny vahoaka madinika sy nandoro ny trano fonenan'izy ireo? Samy mahalala ny rehetra fa efa nisy ny antsoavo natao na mpanao politika, na fiarahamonim-pirenena, na olom-boafidy, na olon-tsotra ary indrindra ireo mpiariny zon'olombelona mba hijerena akaiky ny toe-draharaha ary anasazinina ireo izay meloka. Narahina tatitra izany saingy tsy natamboka ny hatramin'izao. Nisy moa zany le tatitra nataon'ny CNIDH izay napetraka tany amin'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doolona dia natao ny na koa zany ny tatitra iny kopia ny filohan'ny repoblika, ny prime ministre, ny ministra ny fitsarana tamin'izany fotoan'izany. Dia nefa hatramin'izao zany ny fahafantaranay azy dia mbola tsy hita ny fandehan'ireo lafiny anankiroa amin'ny raharaha niseho tany Antsakabary ireo. Inena hampanginana ary ve ny tranga tany Antsakabary amin'izao fotoan'izao? Tsy azo ekeny zany hoy ny eo anivon'ny CNIDH ary tsy maintsy atao fantatry ny be sy ny maro ny fanasaziana ireo izay nahavanina ny loza. Ny CNIDH izay manamafy fa hidina tsy ho ela any an-toerana anara-maso akaiky ny fanadihadiana rehetra sy ny fanonerana ireo trano sy ny fananany mponina rava tamin'izany fotoan'izany. Mpivarotra mahery ny 300 ao amin'ny tsena ambadiky ny pavion nanao hetsika fanoherana ny fanesorana ny commune azy ireo io maraina eo tsy nisy ny fampahafantarana dia fa avy hatrany dia noravana ny tsena. Miramanitra. Tsy eken'ireo mpivarotra mahery ny 300 ao ambadiky ny pavion Analakely ny fanesorana azy ireo amin'ny toerana ivarotany. Io maraina io ny tompona andraikitra avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra no nidina teny an-toerana ary nandravy ireo tsena sy naka ny entan'ireo mpivarotra raha ny fanazavan'izy ireo. Tsy nisy ny fampiresana teo amin'ny mpivarotra sy ny commune, tsy nisy ihany koa ny fampiomanana ny amin'ny andravana ny tsenan'izy ireo. Sahirana tokoa izay satria manahirana anay aloha voalohany indrindra. Izay zany tsisy fampilazana hoe ravana le tsena, ny entana rehetrarehetra lasa ny fivinjonana tsy misy any, lasa ny any daholo na ny entana amidy na ny treto na ny latabatra. Voalohany indrindra izay olona mandoa ticket ara-dalàna, manana bady tsara dalàna koa. Dia ny tsena nampanantenana anay zao hitsy amin'ny Esplanade teny izay no mivarotra nafindra tato. Nefa le tsena rehefa ohatra hoe dinianay tsena tsy ho anay le izy fa efa tompony daholo ireo manao an'le tsena rehetrarehetra ireo. Takian'ireo mpivarotra ireo araka izany nisy ny fandraisana andraikitry ny commune manoloana io tranga io. Tokony hisy ho hatrany izy ireo ny fepetra raisina mialohany hanesorana mpivarotra tahaka izao. Ny zavatra tadiavinay zany rehefa ohatra ka hoe tsy maintsy oravanty iseny teo mio place malalaka izay varotanay tsirairay avy ireo. Olombelona tsirairay avy mamelona mbady amanjanaka ireo mba mampianatra ankizy da madinika ireo fa tsy mivarotra mipaveo rery kory no manana fahefana hoe afaka mivita, afaka mivarotra, afaka nampianatra ankizy. En plus n'izay koa midradradratra zareo na amin'ny télé hoe 3:20 vao hofanay mipaveo rehefa tsy zakan'zareo no fa mipaveo afaka mivoaka tao izy dia aloha hofanay mipaveo dia zareo no. Misy ny hetra efain'ireo mpivarotra amin'ny commune Santona.
Ehatra izay mitentina 5,4 ariary ary azon'ireo mpivarotra ny badra avy amin'ny komina. Ankoatra izay mandoa aba-tsena 2 ariary isan'andro avy ireo mpivarotra. Andrasana araka izany izay mety ho fihetsiky ny komina manoloana ny fitakiana ireto mpivarotra ireto. Tsy nahazo alalana tamin'ny préfet de police ny hetsika izay nikasain'ny association des anciens militaires atao eny Antsahamanitra ny sabotsy ho avy izao. Maro no milaza fa tsy maintsy tanterahana izany antony tsy ekena ny fanampenam-bava hoy izy ireo. Kaetan Andriatsilavo. Fanaovana tatitra manoloana ny fitakinana tao hatr'izay no tanjona amin'ny hetsika izay kasain'ireo mpikambana eo anivon'ny AAM na ny association des anciens militaires atao eny Antsahamanitra ny sabotsy ho avy izao. Tsy nahazo alalana tamin'ny préfet de police nefa izy ireo. Nisy fanaovana aline manandisa tamin'ny 2008 iny dia tsy ny aline zareo zany le izy fa mbola le 2006 indisy teo aloha ihany no karama teo amin'ny indisy taloha ihany no amin'ny indisy vaovao amin'izao fotoana izao. Zany hoe tsisy zany mifanivana izy fa ny indisy fotsiny novana. Dia io zavatra io nefa niraisy ny filoham-pirenen'ny SGP zay avy amin'ny filoham-pirenena baiko hoe ho aline eny ao anatin'ny fotoana fohy tamin'ny volana mai 18 mai io zavatra io. Hatramin'izao le izy mbola tsy nitanterahana. Ka izay zavatra zay zany naiky anaovanay tatitra sy sedinganao ataonay aoriana dia io izay mahazo barazy eo io tsy nomena autorisation io. Hijanona ho fampanantenana fotsiny ihany araka izany ny teny nomen'ny filoham-pirenena azy ireo 9 volana lasa izay. Manoloana izany dia efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo mpikambana sy ireo miaramila ary zandary amperinasany amin'izay mety ho toy ny fitakiana. Ireto farany izay nilaza fa tsy tokony hisy ny sakana sy ny fanampenam-bava azy ireo ary tsy maintsy ho tanterahana ny fionana eny Antsahamanitra. Fa niezaka ny antsy zareo fa tsy nanaiky zareo hoe fanampenam-bava atsika izay zavatra zay tsy maintsy tonga any ifanazava amin'izay ifanatrika aminay eo. Ny fanatrika aminay nefa tsy maintsy ny amoregy ka tsy maintsy hisy zany ny fampiresahany zareo na ny fandonany zareo amin'io zavatra io. Nefa mino fa reo emoregy reo koa ka ao anatin'ile zavatra mahazo an'ireo maramily reo ao anatin'ireo mahazo an'ireo maramily reo raha ho ivoaka ny retraité eo. Ka izay no zavatra ho zava-dehibe tsy maintsy ananovana zany azavaina eto ny hetsika ao Antsahamanitra dia suspendu fa ny etipoan'ny tsirairay tsy azo toanana mahitsiny ary efa samy miteny fa samy anetsika anamfony amin'izay zavatra zay. Raha ny loharanom-baovao azo ho tonga natevin-darana ireo miaramila misotro ronono eny Antsahamanitra, ireo miaramila sy zandary amperinasa ary ireo vahoaka mahatsiaro mijaly amin'izao fitsindrotan'ny vidim-piainana izao. Hatreto aloha raha izao toe-javatra izao no jerena, tsy afaka maneho ny heviny amin'ny mpilaminana ny vahoaka, tsy afaka mitaky ny zony amin'ny maha olom-pirenena, miaina ao anaty firenena, voalaza fa demokratika sy tandalana. Noho ny fitarainan'ireo ratsana eo anivon'ny federasiona ny baolina kitra na ataon'ny FIFA ny fikarakarana ny fifidianana ho izay filohan'ny federasiona eto Madagasikara. Manome endrika ratsy ho an'ny Madagasikara izany ary manimba ny tontolon'ny fanatanjahantena eto amintsika. Kaetan Andriatsilavo hatrany. Tsy vaovao mirehetra ny maheno fitarainana sy disadisa eo anivon'ny samy mpitantana ny fanatanjahantena eto amintsika. Tatoato ny olana eo amin'ny baolina lavalava sy ny baolina kitra no nahasarika ny maro. Ny alatsinainy lasa teo namoaka fanambarana ny fivondronan'ireo seksiona 10 ao Matsiatra ambony, ny sakana ny fifidianana izay filohan'ny liga ao Matsiatra ambony, karakarain'ny FMF sy ny komity mikarakara ny fifidianana. Izao indray no sakana ny FIFA ny fikarakarana ny fifidianana izay filohan'ny federasiona. Misy antony lehibe mahatonga sehatra iraisam-pirenena andray fanapahan-kevitra tahaka izao, fanapahan-kevitra miainga amin'ny zava-misy sy ny mety ho voka-dratsin'izany eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Raha ny zava-misy eto amintsika be ny tanàna HVM ny filohan'ny federasiona ny baolina kitra, nidiran'ny resaka politika ary ve ny fanatanjahantena malagasy ka mahatonga ny korontana sy ny tsy fankazahoana amin'izao fotoana izao. Inona no kady tena apetraka ka mahatonga ny ady an-trano eo amin'ny samy mpitantana. Enatra ho an'ny Madagasikara ny tranga tahaka izao ary tsy hitondra voka-tsoa ho an'ny fanatanjahantena malagasy. Raha ny fifidianana izay filohan'ny federasiona eo amin'ny taranja baolina kitra no nahaton'ny FIFA tahaka izao, anao ahoana ny fifidianana izay ho avy rehetra amin'ny taona 2024 ity? Tsy hoe fampifangaroana ny politika sy ny fanatanjahantena no resahana eto, fa ny fifidianana sy ny fikarakarana rehetra amin'ny maha fifidianana azy.
nandefa taratasy ho an'ny filoha amerikana ovalin'ny fanambarana nataony izay miendrika opa ho an'ny firenena afrikana ny masivo amerikana maromaro miasa amin'ny firenena afrikana isan'ny mitondra sony amin'ny firenena amerikana ny Afrika raha ny voalazan'ireo masivo ireo Lili Rabiata. Ny talata teo no nandefa taratasy ho an'ny filoha amerikana Donald Trump ireo masivo amerikana niasa tamin'ny firenena afrikana misy 7 mitaky ny hanovany filoha amerikana ny fomba fijeriny any Afrika. Kontinanta manan-karena amin'ny talenta, amin'ny fahasamihafany, amin'ny arena voajanahary i Afrika hoy izy ireo. Maro ny fomba sy fihetsika tsara laintahaka amin'ny afrikana raha ny taratasy nosoratan'izy ireo hatrany. Na dia maro amin'ireo firenena afrikana aza no mandalo fotoan-tsarotra, misy ny mpandrarama vitrika, artista manan-talenta, mpiaro ny tontolo iainana mahafatra-po ary mpanabe mahay. Maro ny hevitra tsy hita tamin'ny olana saribahana saingina hitam-baolana taty Afrika hoy ireo masivo amerikana ireo. Isan'ireo manampy akaiky sy ankina ny firenena amerikana amin'ny fandriampahalemany sy ny tafika i Afrika. Zava-dehibe ary manampy ny fiarovana ny tombontsoan'ny firenena amerikana ihany koa ny fanampiana ny firenena afrikana. Afaka miaro tena, salama tsara, mivoatra kokoa sy manampy ny mpiarabelona ny amerikana rehefa miara-miasa, miaino ary mandray lesona avy amin'ireo mpiara-miasa afrikana. Fantatry ny maro ihany koa fa avy amin'ny firenena afrikana sy ny asan'ny afrikana no ahafahany maro mampitombo harena ary isan'izany ireo amerikana taranaka afrikana. Mananteny ireo masivo ireo fa hanaovany fomba fijeriny Donald Trump any Afrika ireo fampatsahivana ireo ary anaiky sy ankatony fanampiany entin'ny afrikana ho any Amerika sy hanamafy ny fifandraisan'ny Afrika sy ireo firenena amerikana. Maresaka iraisam-pirenena dia olany mpifindramonina ao Calais, Frantsa mitaky ny fanavozana ny fanekena tao Toke izay nosiniavin'ny firenena frantsay sy britanika ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Fanidina amin'ny sany France 24. Ao anatin'ny fionan'ny filoha frantsay amin'ny praiministra britanika androany ankoatran'ny loha hevitra momba ny Brexit hodinina ihany koa ny momba ny fanekena tany Toke izay nosiniavin'ny rotonta tamin'ny febroary 3 mikasika ny fifindramonina. Nivoatra ny toetra raha ankehitriny ary teboka maro no mila jerena raha ho an'ny Paris manokana. Tao aorian'ny fitsidihan'i Emmanuel Macron ireo mpifindramonina omaly tao Calais mikasa hanavao izany fifanarahana izany miaraka ny firenena britanika ny firenena frantsay. Mikasa hanavao izany fifanarahana eo amin'ny firenena britanika sy frantsay izay ao anatin'ny fanekena tany Toke mitaky ny firosona aingana amin'ny fandraisana n'ireo mpifindramonina ny filoha Emmanuel Macron tanora mandina ny 2 arivo no nitompo tao Calais 3.7 tamin'izy ireo no neken'ny firenena britanika raha 8 tamin'izy ireo ihany no tonga any Grande-Bretagne ankehitriny. Teboka iray anatin'ny fifanarahana ihany koa ny fanampiana arabola ho an'ny Frantsa mba handraisana ireo mpifindramonina sy ny fampandrosoana ny faritra Calais. Seront assortis du net. Nisarana avena aminao ireo vavansokadina tamin'ity alina ity. Io tolakandro io tamin'ny efatrora vao nampiantsompanao gazety ny procureur de la République niezaka nanady tena sy nanilika andraikitra tamin'ny fitsoany Osinina Arfany tenany izay natria ny directeur de la police judiciaire. Nandritry ny fionana farany teo amin'ny mpanao politika sy ny seni teny nansana androany maraina noho izany ny seni nandresy lahatra ny mpanao politika fa tsy antony tokony hanemorana ny fividianana ny tsy faharisian'ny mpifidy. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ary miaina ao anatin'ny tahotra sy tebiteby isan'andro ny vahoaka hatreto nefa tsy hita mazava ny paikady izay hoentin'ny mpitondra fanjakana ahafahana mamerina ny filaminana. Izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity hisorana nanaraka izany hisorana manaraka ihany koa nan'ireo mpanaraka ny vaovao Ankolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsirana ary TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko.
fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitadiny lafatra sy ny mora dia tonga fa mitsidika ny magasin Vista ampitany 5 heures tsara lalàna. Na raha inao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La vache qui rit. Tontolo andro feno sambarana. Nanolotra anao teo ny vaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Na raha inao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny couche molle de la fixe. semaine. Savent d'une option Tino à Blue Line TV à but. Ny vaovao dia ny rahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra.